Marobe ireo sekoly ambony tsy miankina eto amintsika. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe tena manana ny lanjany tokoa ve ireny diplôma amin'ireny sekoly ambony ireny. Ny mahakasika izay indrindra no entina ho antsika ny tokantrano any ao anatin'ity sary manaraka ity. Anisany mampametra-panontaniana ny mpianatra hiditra amin'ny sehatry ny fitadiavana asa ny resaka ny lanjan'ny diplôma izay avoaka ny sekoly tsirairay avy, indrindra ireo sehatra tsy miankina marobe izay misy eto amintsika. Misy ny fiovana isaky ny misy fiovana eo amin'ireo mpikambana amin'ny gouvernemanta tahaka ny fitadiavana homologation, agrément ary ny arrêté d'ouverture de filière. Amin'ny izao fotoana izao tokoa taorina ny fivalian'ny baccalauréat teto Madagasikara dia manomboka mitady sekoly ireo mpianatra afaka somatsara tamin'ny fanadinana. Ny fanontaniana mipetraka amin'izy ireo dia hoe aiza ho aiza ny sekoly tokony hidirana na amin'ny fanjakana na aty amin'ny sehatra sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana. Dia tsotra ihany ny valiny ireo sekoly manana ny antsoina hoe arrêté d'habilitation izay omeny ny ministère ny enseignement supérieur et de la recherche scientifique ny MESUPRES zany sy nahazo koa ny atao hoe arrêté d'équivalence avy amin'ny ministère ny fonction publique du travail de loi sociale. Dia izay zay sekoly zay any tokony ho fidin'ny mpianatra na ho andreo voavaka baka na ho andreo zay efa mianatra eny antenatenany satria maro koa ireo sekoly zay mampiditra mpianatra nefa tsy manana andreo taratasy ireo. Zay zany ny condition de validité ny diplôme raha eto Madagasikara. Ny arrêté d'habilitation dia tokony ho fantatra mazava ihany koa, tokony andalina manokana ireo mpianatra amin'ny traikefa izay ananany seha-pampianarana tsirairay avy manoloana an'ireo sehatra tsy miankina izay efa tsy tambisaina eto amintsika intsony. Misy kosa nefa ireo sehatra izay afaka manome toky eo amin'ny lanjan'ny diplôma, tokony asiana fanavaozana kosa ny sehatry ny fampianarana eto amintsika mba hanarahana ny fenitra izay misy eo amin'izao tontolo izao.